tena be anakaitran'Andriamanitra indray afaka mampitazy ary fantatsa fon'Andriamanitra dia izay izy dia fantatsa mbola manano misy koatany andrany. Amen. Ianao tena anaraloatra an'izany sitsy androany. Olona anankiray tsika izay tena fantatra hoe ao am-pon'Andriamanitra. Ary ny fon'Andriamanitra, ny fitiavan'Andriamanitra dia tena fitiavana lehibe. Tsy misy fepetra izany fa tena tiany ianao. Tsy fepetra sy zavatra be tsara ianao fomilantsika tsara ihany. Andriamanitra tiany satria tena eny am-fomilantsika tsara ihany. Amen. Amen. Positif izany ianao ianao. Ok, ianao tena hoe androany Jesosy ano ny famindraponao zay mbola afaka hideranao androany. Aza saintsaina ny mety vesatra benabena zavatra mety fahoriana any ambadika any fa ozy tenin'Andriamanitra hoe vaovao isamaraina ny famindrapony. Alleluia. Vavaha ianao amin'izao fotoana izao a ianao tena minomana ny fontsikitsika tena anatenan'Andriamanitra indray satria eto izy. Alleluia. Raha eo mankasitraka feno anao izahay mbola manana tombony iray zay Jesosy a satria araky ny teninao Andriamanitra hoe no ny famindraponao tokony tsy mahalany ritra anay ary vaovao isamaraina tokoa zany Jesosy a tena no ny famindraponao dia mbola eto indray zay androany. No ny famindraponao dia mbola afaka mijoro eo amin'ny fanatehanao zay androany. No ny famindraponao dia mbola afaka manandratra ny tananay zay androany. No ny famindraponao Andriamanitra dia afaka mideranao zay androany, afaka mankalazanao zay androany, afaka manteniteninao zay androany. Alleluia. Oh alleluia. Akasitraka tompoko amerina sady ny voninahitra ao anao izahay. Omany ny fonay androany Jesosy a ahitanao ndray izy, atsapanao ndray izy satria fantatra izy fa manana ambara aminay ianao amin'ity fotoana androany ity izy. Mba tsy fotoana mahazatra fotsiny Andriamanitra fa isan'andro Andriamanitra ianao dia manao zava-baovao anay fagio androany fo mangetaheta ka sy ho androany fo zay tena miandry ianao Andriamanitra le Andriamanitra tokony fahefana sy ny hery rehetra miandrandra anao zay Jesosy io, manantena anao zay Jesosy io, mila anao zay Jesosy io. Alleluia. Tario zay tompo, tario zay androany aoka ny fanahinao hitondra anay, aoka ny fanahinao tena hitaky anay indray androany amin'ilay sitraponao, amin'ilay fievitrao, amin'izay zavatra efa nomaninao indray ho anay amin'ity fotoana androany ity amin'ny anara maherinao Jesosy Kristy avy any Nazareta. Totsika tiaka mafan'Andriamanitra ianao hidera azy androany. Amen. Derao izy androany tahaka ny olona mbola men'Andriamanitra famindrapo. Amen. Afaka mifaly venao androany, afaka midera venao androany, afaka mandio an'Andriamanitra venao androany. Raha lasana vavy tena ararao ty fotoana androany ity izy hideranao azy hoe tompo mbola mena tombonandro androany. Aza mieritreritra ny zavatra lasany ambadika any fa derao izy aoka ianao andio azy androany, asandrato azy ny tananao. Alleluia. Alleluia. Otsika tena hideran'ny tompo androany satria Andriamanitra tsara izy a. Otsika hoderaina amin'ny avo indrindra. Alleluia. Otsika anao alleluia ho an'ny tompo aloha androany. Alleluia. Alleluia. Misy antira anankiray ty hoe every praise is to our God. Tena dika teny gasy tsotsotra le izy mba ahafahantsika mihira an'le izy satria iraintsika amin'ny teny anglisy foana moa le izy dia mba ahafahantsika miara-mihirana zany amin'ny fotsika ray manontolo. Ndao ary iraintsika zany androany. Alleluia. Ho fidy
hoterana ny tompo a asa tao hira fotsiny zany halleluia dera silaza uanao ira fiderana uanao fideran na uanao aleluia uanao dera aleluia uanao fideran na uanao dera silaza sa uanao ira fiderana uanao fideran na uanao halleluia ira aleluia uanao dera aleluia uanao fideran na uanao lova iratsika mafiano uanao ira fiderana uanao fideran na uanao ira aleluia uanao dera aleluia uanao fideran na uanao tumpamundi panafaka panasitana Elisi tumpamundi panafaka panasitana Elisi dera silaza sa uanao ira fiderana uanao fideran na uanao ira aleluia uanao dera aleluia uanao fideran na uanao pamundi panafaka panasitana Elisi tumpamundi panafaka panasitana Elisi noiratsika ihany dera sila sa uanao ira fiderana uanao fideran na uanao ira aleluia uanao dera aleluia uanao fideran na uanao la sofara tumpamundi tau irai feu panafaka panasitana Elisi pamundi panafaka panasitana Elisi alleluia beiratsika hoe tumpamundi tumpanafaka
sitrana yenizi Lasa farany hoe tumpamunzi tumpanafaka tumpana sitrana yenizi Totsika iteaka ho amiko satria izantoko ianao tompo tsara ianao. Halleloja. Misy antira anankiray ty hoe izao andro izao izay nomeny tompo a ny faly aho a sy ravoko. Amen. Ity ny andro izay nataony Jehova ka hifaly sy ravoravo amin'izany isika. Halleloja. Nao hiaka mafy tsika dia hirany zany ao. Sao andro izao de nomeny tu ifalia sy ravoko zay fotsiny anao veritsika hoe sao andro izao lazao de nomeny tu ifalia sy ravoko nao veritsika tanzany sao andro izao de nomeny tu ifalia sy ravoko nao raha tsika teaka amin'izay sao andro izao de nomeny tu ifalia sy ravoko Halleluja. Alleluia Alleluia Irao sana. Alleluia irao sana Halleluja. Alleluia Alleluia ifalia sy ravoko Halleluja. Halleluja. Glória tsika teaka amin'izay. Halleluja. sao andro izao zay nomeny tu ifalia sy ravoko Sao andro izao sao andro izao zay nomeny tu ifalia sy ravoko nao tsika rehetra hiarahira hoe Alleluia Alleluia irao sana. Alleluia irao sana Alleluia Alleluia Lasa hoe ifaly aho ifalia sy ravoko no iratsika miaraka amin'izay. Halleluja. Alleluia 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 irao sana Alleluia Alleluia Ifaly aho. ifalia sy ravoko Nao raha tsika teaka amin'ny fekiran'Androany. Halleluja. Zany mihitsy tompo efa natrehanao izahay androany manandratra an'izany hirana izany fankalazana eny anaranao raisy ny voninahitra tompo raisy ny tera sy ny azy ianao ilay mipetraka eo amin'ny fiandriananao ianao ilay avo indrindra. Halleluja. Halleluja.
ifalia siravuku ifalia siravuku. Hallelujah, hallelujah. Sauta Jesus. Hallelujah, hallelujah. Teso asada jana, asada chaya, chunyana rana. Teso asada jana. Lazao yang Jesu asanda jana, Jesu asanda jana. Hallelujah, Jesu asanda jana rana. Lazao yang Jesu asanda jana. Tumpo mi sandatianao, tumpo mi sandatianao, indreto izay teranao, ny zavadrety saotanao. Ny anaranao mambony indrindra, lehibe noho izao rehetra izao. Beno isaure chisa Jesu asanda jana, misanda tiana sanda chunyana rana. Jesu otsika nepotsika ny tena mevonatra ny tompo, anatona azy amin'ny fanajana tanteraka, anatona azy amin'ny fiankohofana. Raha lasa anabavy fotoana anankiray androany zay, mbola fahatsika indray manantona ny tompo amin'ny fotsika rehetra, fahafana azy omeny tompo atsika fa atsika manantona azy amin'ny fiankohofana, amin'ny fiderana, amin'ny fanajana azy, amin'ny tahotra azy. Halleluja, halleluja. Tompo, reto izahay manantona anao, miankohaka eo anatrihan'ny falebiazanao Jesosy ahy. Halleluja, halleluja. Izanutuanao Tumpa Nuarinao zay Mitovy aminao Izanutuanao Tumpa Voatokana mba ho anao zay, voatokana mba ho anao zay, asandratra ny tanàna ho an'ilay nilay ho avindray
asandratra ny tanàna fa iza no toana iza no toana Tumba boarinasa arakizaitina iza no toana reto izay anadratrana asandratray ny tanànay hoanilay hoavindray asandratray ny tanànay iza no toana asandratray asandratray ny tanànay ny tanànay amen Jesosy hoanao asandratray ny tanànay iza no toana iza no toana iza no toana iza no toana iza no manandratra ny tananay tsy velany fotsiny tompo fa ao anatinay ny aminay ray manontolo fiainanay rehetra tentinay miankohaka aminao Jesosy ô satria tena tsinitsiny izay zinona moa izay tompo nomenao an'izao fahasoavana izao ahafahanay manatona anao tsinitsina izay vahiny fahiny tompo vahiny izay taloha fa ankehitriny Andriamanitra dia ankohonana ankehitriny izay tompo dia tonga zanaka ao halleluja dia raha ho izy ankalazao izy androany otsika samidera ny tompo amin'ny fotsika ray manontolo androany asandrato amin'ny fotsika dia raha ho izy androany dia raha ho izy androany amin'ny fotsika ray manontolo halleluja J'exalte ton nom, Jésus. Oui, toi, l'agneau sur le trône, tu règnes au-dessus de tout. Toi, Seigneur, le sauveur de ma vie, j'exalte ton nom, Jésus. Oui, toi, l'agneau sur le trône, tu
règnes au-dessus de tout. Toi, Seigneur, le sauveur de ma vie. Jésus, tu règnes. Jésus, tu règnes. Jésus, tu vis. Jésus, tu règnes dans mon cœur et à jamais. Jésus, tu règnes. Jésus, tu règnes. Jésus, tu vis. Jésus, tu règnes dans mon cœur et à jamais. J'exalte, j'exalte ton nom, Jésus. Oui, toi, l'agneau sur le trône, tu règnes au-dessus de tout. Toi, Seigneur, le sauveur de ma vie. Jésus, tu règnes. Jésus, tu règnes. Jésus, tu vis. Tu règnes dans mon cœur. Tu règnes dans mon cœur et à jamais. Jésus, tu règnes. Jésus, tu règnes. Jésus, tu vis. Tu vis. Jésus, tu règnes dans mon cœur et à jamais. C'est toi qui règnes. C'est toi qui règnes. C'est toi qui vis. C'est toi qui règnes, Seigneur. C'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. C'est toi qui règnes. C'est toi qui vis. C'est toi qui vis. C'est toi qui règnes. C'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. C'est toi qui règnes. C'est toi qui vis. C'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. Jésus, tu règnes. Jésus, tu règnes. Jésus, tu vis. Jésus, tu règnes dans mon cœur et à jamais. Et à jamais. Alléluia. 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 Mandrakizayana, Mandrakizayana, Panzakanai tumpo, Panzakanai tumpo, Yankukiza, Itaukanau tumpo. Mandrakizayana, 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 Panzakanai tumpo. Hallelujah, Hallelujah. Nyankukiza. Itaukanau tumpo nilanta nilanisha
dia manambaranya sana. Tsy misy azo arina amina, tsy misy suarina mina mandraky izay ianao, mandraky izay ianao, mandraky izay ianao. Halleluja. Låtsika detta göra gira we. Tombo mandraky izay ianao. Halleluja. mandraky izay ianao, panjakanay miankukiza ditsauka Tomola ira yan. Mandraky izay ianao. mandraky izay ianao, panjakanay Tompo yang kukisah ditsaukan À jamais tu seras. à jamais tu seras, À jamais tu seras. Oui, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. Nous venons pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Christ le Seigneur, nous venons pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Christ le Seigneur. Aviai taukazi zaitu Halleluja. Otsika ivavaka amin'ny tompo androany. Iankohaka amin'ny marina amin'ity androany ity. Fa naiza toerana iankofantsika sy ivavahantsika amin'Andriamanitra. Dia eo amin'izay anetreny olona tena lalahy sy anabavy. Dia eo ny tompo mihaino ny feo atsika. Alleluja. Oh Jesosy malalo, mareny fona hainao androany.
Veritsika ihany ny olo masina sy nyanjy ilay mendrika izy ilay nahary izao tompony izao rehetra izao mendrik'io deraina ilay mendrika izy ilay mendrika izy ilay mendrika izy ilay nahary izao tompony izao rehetra izao mendrik'io deraina veritsika iraina hoe ny olona masina sy ny anjely Yari deri ilay sanakun yari deri ilay sanakun kaye no veritsika ihany olona masina sy mianjely masina sy mianjely miankoaka amin'ny fiandiananao fiandianana ny lolona rehetra yari deri ilay sanakun kaina lazao ilay mendrika izy ilay mendrika izy ilay nahary izao haleluya tompony izao rehetra izao mendrik'io deraina lorentsika miaraka zany ianao lay mendrika izy ilay mendrika izy ilay mendrika izy amen ilay tompony izao rehetra izao mendrik'io deraina lorentsika farany ilay mendrika izy ilay mendrika izy manofonao zany lazao amin'ny tompo hoe ilay mendrika indrindra dia ianao ilay mendrika izy ianao lay nahary ilay música mura nyanza lazao mafwe ilay mendrika izy ilay mendrika izy ilay nahary izao ilay nahary izao tompony izao rehetra izao
Noi resti a fare zani, lo scagliere zani, medicani andarana, Gesù, mi chiuderà. Lo schillato zani un confuso nella casa uè, medicani andarana. Sotrany amin'ny fatokianao Andriamanitra fa eo amin'izay antsonoroana telo ny anaranao tsy miantso anao amin'ny fo madio sy amin'ny fotsotra Tompo dia manarika tokoa ianao Jesosy. Androany Tompo dia tsapanay ny fatokianao taminay Jesosy. Eny tsy anatina assemblée ohatr'izao ihany, tsy anatina fiangonana ohatr'izao ihany, fa nataiza ny invokena iny anaranao, nataiza ny antsona iny anaranao. Teo mandraka hariva ianao Tompo nampionina, teo mandraka hariva ianao Tompo nampahery, teo mandraka hariva ianao Jesosy taridalana ho amin'ny famarinana rehetra. Alleluia. Oh Jesosy, androany dia fantatray Tompo fa ny fanatrehanao dia tsy hijanona ho fanatrehana fotsiny ihany, fa hitarika anay ho amin'ny famarinana rehetra ianao, amin'ny teninao Andriamanitra, amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainanay. Alleluia. Satria ianao ny tompon'ny finoanay sy mpanefa izany mendrika ianao Jesosy, ho anao ny voninahitra rehetra mandrakizay. Amen. Alleluia. Alleluia. Tsara ny Tompo. Zavatra mila fantatsika dia eto amin'ny fanatrehana isika dia andao tena nanaroatra an'izany foana, satria ty fotoanandroany ity androany dia amin'ny herin'ny ray vao misy fotoana ohatr'izao, ary zava-dehibe no mila anarotantsika an'izany foana hoe Tompo manatrika eto ianao amin'ity fotoanandroany ity. Mety tsy hainao ny hira, mety tsy hainao ny zavatra rehetra, fa saintsainy fotsiny hoe eto Andriamanitra. Amen. Aoko tsika tsy tonga fotsiny hoe dia variana dia lasa saina be dia fa midira fotsiny ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Aza misaintsaina ny zavatra mety tsy hainao ny hira fa asandrato fotsiny tananao. Lasiana bavy eto amin'ity toerana ity ny tena toerana farany tsara indrindra. Tsy haiko natsapanao zany. Eto amin'ity toerana ity ny tena toerana tena ataoko hoe tsy atakalo n'aiza n'aiza. Andriamanitra eto izy amin'izao fotoan'izao. Teampaikanao fotsiny androany hoe aza variana ianao rehefa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra.
zavatra ny ivelany any aza sainsainina be hoe any misy zavatra mety mbola manahirana anao ny sainao sy ny rehetrarehetra fa eto Andriamanitra afaka hitondra fitsahagana ao anao Andriamanitra eto. Fa misy fotoana tsika tena lasa be ny saintsika, misy fotoana tena tsy ao anatiny mihitsy tsika, mandao anararoatra foana zay eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Amen. En'Andriamanitra manokana sika dia miaraba anao koa zay manaraka mivantana ity fotoana androany ity a. Ny tompo manokana ianareo a, ary minao fa Andriamanitra koa aneo zava-mahagaga koa eo amin'ny fiainanao, tena hitany fanahintsika zay manaraka mivantana ary ataoko hoe fidèle miaraka aminay foana rehefa lahadaka an'izao. En'Andriamanitra manokana dia miaraba ny rahalamy mivady a, dia tsika tiaka mafy ny tompo avy any Toliary a sy zay efa mianaka moa zany a tonga sondray eto Antananarivo a. Dia miaraba anao koa raha androany anao vao tonga teto a, afaka mitsangana ave, dao tsika tiaka mafy ny tompo a. En'Andriamanitra manokana ianareo a, dia faly mandray ianareo izay En'Andriamanitra tompo. Izako efa teo foana. Alleluia. Dia tsika anomana ny fanatitra amin'izao fotoana izao a. Zavatra ray fotsiny tiako ambaga androany hoe aza atao fahazagana ho ihany miany tompo indray tsika amin'izao fotoana izao a. Ary zavatra mila fantatrao koa dia tsy Andriamanitra ny namorona ny vola. Amen. Ny vola dia tsy Andriamanitra fa ny olombelona ny namorona ny vola. Donc tsy hoe dia ame vola dia amen'Andriamanitra betsaka indray rehefa avy eo, fa zay le fanahiny mamona, satria ny fanahiny mamona dia tadiaka ny toeran'Andriamanitra. Inona ny zavatra sainsain'ny olona rehefa mandalo zavatra anankiray izy? Vao misy olona ray marary a, dia ny zavatra mahataitra ny olona dia aiza ny vola andehana amin'ny hôpitaly, fa tsy eritseritra an'Andriamanitra aloha. Galasiana bavy, mety nandray mety tsy tonga sainany amin'izany isika, fa ndraindray tena tady azo atsika ny vola. Le fanahiny mamona mihitsy, azay fanahy zay ny tady azo atsika, na eo amin'ny mety fandanitsika ny fotoana atsika ary. Ka androany ny tompo a, dia anomeo an'ny tompo tsika androany, fa za misaintsaina koa hoe tompo anomeo anao androany, dia miandry indray a rehefa avy eo. Fanahiny mamona izany. Fa rehefa manomeo an'ny tompo isika araka ny tenin'Andriamanitra hoe tsisy faneriterena, malalaka, dia manomeo azy fotsiny a. Amen. Tsy miandry ninona avy amin'Andriamanitra kory a, na dia kely ary. Ty ampaherantsika manokana androany satria tsy Andriamanitra ny namorona ny vola a, fa ny olombelona. Ary Andriamanitra tsy hanokatra varavaran'ny lanitra dia handatsaka vola avy any ambony any. Tsisy an'izany. Fa miasa isika vao mahazo vola. Amen. Ka androany tsika nomeo an'ny tompo a, tena mikalalana tanteraka. Tsisy faneriterena amin'izay tena ny ao am-ponao, zay anananao. Aza miteny koa hoe alohaloha rehefa tahina be avy anomeo an'ny tompo. Aozy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny bokin'ny Korintiana any hoe arak'izay anananao, zay misy eo aminao, zay no akasitrahan'Andriamanitra. Amen. Zay no akasitrahan'Andriamanitra. Ary zato ny ananao dia zay no akasitrahan'Andriamanitra. Aza miteny koa ihany na ny manana be da be, dia izany anome be da be, fa na manomboka amintsika tsiraray avy ireo. Tena misaotra ny tompo manokana satria no ny fahasoavan'Andriamanitra dia zavatra tena ampianarin'ny tompo hoe manomeo an'Andriamanitra aloha voalohany indrindra. Kanefa rehefa tonga ny vola na misy zavatra be da be zay mihoatra nefa nomanao an'Andriamanitra ny mbola tsy amin'ny faneriterena izy, fa tena fantatra hoe misy fotoan'Andriamanitra miteny ao anatin'ny fonao ary miteny hoe amafazo ireo olona anankiray ry.
dia ao anatinao tena mihaino fanahy ianao ary zavatra fantatro a ho anay mivady manokana ary tena mianatra ao anatin'ilay izy mianatra hoe tompo ianao ny nanome vo azay foana ny zavatra fantatro hoe ny vo rehetrarehetra zay omen'Andriamanitra na ary mampitombo an'io Andriamanitra ozy ny bokin'ny Korintianina toko fasivy Korintianina faharoa toko fasivy misy foana Andriamanitra manome be ho atsika ary tsy manery Andriamanitra ho a azay ny Korintianina faharoa toko fasivy andiny fafito tsy efa mifanekitereny ary androany tsy anentana hoe manomeza betsaka ianao na tsy maintsy manome an'izao ianao fa ny zavatra fantatro fotsiny fa ny zavatra napetraka Andriamanitra ao am-potsika tsiraray avy zaho anatin'izany satria Andriamanitra manome atsika eo am-pelantanantsika ary zany vola zany dia fitaovana anankiray omen'Andriamanitra atsika ho an'ny fanjakan'Andriamanitra fitaovana ho a dia raha nomeny tompo mihoatra dia ndao hanome an'Andriamanitra androany amen hanome azy androany hitany fanjakan'Andriamanitra ho an'ny ambainday ny fanjakan'Andriamanitra ho an'ny fanahin'olona maro zay mbola mila hovonjena ny ivelany any amen dikan'izany zay rehetrarehetra mety mihoatra eo am-pelantanako azay mihitsy ilay fanahin'ny filazantsara ho anao Andriamanitra amen tsy manery anao androany tsy mampiditra ny tanako any am-posinao androany fa ny zavatra fantatro fotsiny zay men'Andriamanitra nomen'Andriamanitra anao ozy ny tenin'Andriamanitra hoe tsika tonga teto an-tany dia tena tsy nitondra ininina ary aly eto tsika tsy hitondra na inona na inona dikan'izany ny vola misy eo am-pelantananao dia hijanona eo fa ny ianao ihany mandeha rehefa tonga ny fotoana anankiray ka dao tena anompo an'Andriamanitra amin'izay ananantsika anompo an'Andriamanitra tena anao an'izany androany satria fantatro hoe ny tompo dia mitondra ao anatin'izany amin'ny fotoana tena hoe tompo ianao ny manome Jesosy ary menao tantanako ty tsy hoe manana be da be manahoana fa ny zavatra fantatro fotsiny dia ianao Andriamanitra mikasika ny foko ary mifanahinao mikasika mba hitany ny asanao sy mety ny raha lasy anabavy koa anatin'izany tain'Andriamanitra manokantsika ndoantsika nome ho an'ny tompo amin'ity fotoana androany ity androsety any loantsika dia nome zay fanomantsika ho azy
Alléluia. Tonga fotoana izay ahafahantsika andrendray ny tenin'Andriamanitra isika amin'izao fotoana izao. Saotra ny tompo satria fantatro hoe Andriamanitra dia manome antsika ny teniny satria avy amin'ny teniny azoantsika fiainana, avy amin'ny teniny no ahafahantsika mahazo taridalana foana hatrany hatrany, avy amin'ny teniny no tonga antsika manintsy indray ny amintsika. Dia saotra ny tompony amin'izay fahasoavana izay. Tsy haiko na tsapanao fa fahasoavana zany da lasy anabavy. Amen. Tena fahasoavana nomen'Andriamanitra antsika indray androany, ahafahantsika andre tenin'Andriamanitra satria anambarany fony amintsika Andriamanitra. Tsy programa amboamboarina fotsiny hoe programa toriteny izao fa mihina hoe te hitany fanahintsika Andriamanitra ka sokafo ny fonao androany. Do tsika hitsangana dia anao hira hoe ndreka anankiray tsika. Do tsika zany izany dia omano ny fonao raha lasy anabavy tena sokafo malalaka ny fonao ho an'ny tenin'Andriamanitra indray androany. Avi fanaima sinetua wewana che anilai dai situ zesa yananu nanu kachani lalaku famijaku leibe te aitanawa sinibuni naisha arijuni falega sana kaumekwanau isarechana teideranawa Vifanaima sinetua we wanna share anilai raisitu teso yananu nanukachani lalaku famijamu leibe te aitanawa sinifuni naisha arijuni falega sana kaumekwanau isarechana teideranawa te aitanawa sinifuni naisha arikyuni falega sana kaumekwanau isarechana teideranawa Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, misaotra tompo.
Seigneur, nous te donnons toute la gloire, Tompo omenay anao ny voninahitra rehetra. car tu es digne. Seigneur, nous nous humilions, nous nous prosternons devant toi. Manetry tena ary miankohaka eo anatrehanao izahay. Toi, notre Seigneur, Ianao ilay tomponay, notre Dieu. Andriamanitray, Nul n'est comparable à toi. ary tsy misy azo arina aminao, Nul n'est comme toi, Seigneur. tsy misy toa anao tompo. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-puissant. Ianao ilay Andriamanitra mahery, D'éternité en éternité, tu es toujours le même. ary mandrakizay dia tsy miovy ianao. Tu es merveilleux, Seigneur. Tena tsara ianao tompo. Notre langage est tellement faible, Seigneur, pour décrire ton amour et ta bonté envers nous. Ary tena tsy ampy ny teninay hanambarana ny fitiavanao sy ny fahatsaranao eo aminay. Qui sommes-nous, Seigneur, pour que tu penses à nous et que tu prennes soin de nous? Ary iza moa izahay no karakarainao sy jerenao, eritreretinao momba anay. Nus, nous sommes arrivés sur la terre. Ary Nus, nous sommes arrivés tout nus sur la terre. nitanjaka izahay tonga teto ambonin'ny tany, Et nus, nous allons revenir vers toi. ary mitanjaka ihany koa izahay raha hiverina any aminao. Nous sommes faits de poussière Ary efa mivovoka izahay, et nous allons revenir à la poussière. dia hiverina mivovoka ihany koa. Mais dans ton amour, Seigneur, Fa ao amin'ny fitiavanao tompo, tu as voulu nous partager ta gloire, dia tianao hozaraina taminay ny ton voninahitrao, règne. ny fanjakanao. Seigneur, nous manquons de mots pour te dire merci. Tompo tsy ampy ny teninay hisaoranay ianao. Nous te prions, Seigneur, d'ouvrir notre cœur Tompo ao ka tena mba hosokafanao ny fonay, et d'apporter la révélation, la lumière dans notre cœur, Seigneur, ary hitondra fanambarana sy fahazavana tao anatin'ny fonay, pour que nous puissions voir et comprendre mba hafanay mahita sy ce matakatra que tu veux nous donner, izay tianao homena anay, ce que tu veux nous montrer, Seigneur. izay tianao ho aseho aminay tompo. Merci, Jésus. Misaotra Jesosy, Merci, Seigneur. misaotra tompo, Nous t'adorons, Jésus. miteranao izay tompo, miankohaka aminao izahay. Alléluia. Merci, Jésus. Misaotra Jesosy. Amen. Amen. Nous pouvons prendre place. Afaka mahazo toerana isika, Et bonjour à tous. dia miarahaba antsika rehetra, Bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent en ligne. ary miarahaba ihany koa ho andreo izay manaraka mivantana. Et je salue tout spécialement tous ceux qui sont là pour la première fois. Dia miarahaba ihany koa, miarahaba manokana ho andreo izay samy vao tonga eto androany, Ainsi que le frère Mi et sa famille ary ihany koa Ralami sy ny ankonany qui nous visitent aujourd'hui. izay mamangy antsika androany. Amen. Amen. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet très spécifique. Hiresaka mahakasika na lohahevitra tena manokana isika androany. Je pense que s'il y a des sujets importants, Ary za dia mihevitra hoe raha misy lohahevitra tena zava-dehibe que nous chrétiens, nous devons vraiment considérer, izay tokony ho heverintsika kristiana sy homentsika lanja, je pense que ça fait partie des sujets les plus importants. dia tena hoe ao anatin'izany lohahevitra tena zava-dehibe izany, tena lehibe izany. Nous allons parler de la croix. Hiresaka tsika ny hazo fijaliana.
On peut penser et dire, ah, je connais. dia mety mitentsika hoe fantatro ka C'est pas nouveau la croix. tsy vaovao zany azo fijaliana zany. Mes frères, Paralahy, nous ne sommes pas en train de parler de connaissance, tsy isika eto dia tsy miresaka amin'ny fahalalana, mais nous avons besoin d'ouvrir notre cœur au Seigneur fa mila isika manokatra ny fotsika eo anatrehan'ny tompo pour qu'il apporte la révélation dans notre cœur. ahafahana mitondra fanambarana ao anatin'ny fotsika. Parce que personnellement, je pense Satria za manokana que la croix, dia mieritreritra hoe ny azo fijaliana c'est le centre du plan de Dieu pour l'humanité. ny dravitr'Andriamanitra ho an'ny olombelona. La croix, Ny azo fijaliana c'est le centre du plan de Dieu pour l'humanité. dia ivon'ny dravitr'Andriamanitra ho an'ny olombelona. Lorsque j'ai entendu le message de la croix Tamin'izaho pour la naheno première fois, ny afatra ny azo fijaliana voalohany il y a une conviction qui est arrivée dans mon cœur, dia nisy fandraisan-dahatra tonga tao anatin'ny foko, mais vraiment une conviction absolue, tena hoe fandraisan-dahatra tanteraka que ce message, hoe ity afatra ity le message de la croix, ny afatry ny azo fijaliana m'amène au centre de la volonté de Dieu. no mitondra eo anivon'ny sitrapon'Andriamanitra. On peut écouter beaucoup de messages Afaka mihaino afatra isan-karazany isika, tirés de la Bible. nalaina avy ao amin'ny baiboly. On peut raconter beaucoup de choses. Afaka mitantara zavatra be deaibe, On peut trouver beaucoup de choses afaka mahita zavatra be deaibe dans la Bible. ao anaty baiboly. Mais si on ne sait pas c'est quoi le cœur, le centre du plan de Dieu, Fa raha ohatra antsika ka tsy mahafantatra hoe inona no ivony na ny fon'ny dravitr'Andriamanitra, on aura peut-être tout trouvé sauf l'essentiel. dia mety ahita ny zavatra rehetra isika afa-tsy ny zavatra tena sarobidy. Et si on a toutes sortes de choses, mais on manque à l'essentiel, Dia nefa isika raha manana ny zavatra rehetra fa tsy manana an'ilay zavatra tena sarobidy à quoi cela sert? dia inona no ilayntsika an'izany? Admettons qu'il y ait quelqu'un qui a une belle maison, Eritrereto hoe misy olona anankiray manana trano tsara be, qui a tout le confort, manana ny fiadanana il y a rehetrarehetra, un frigo, une machine à laver, misy vata fampangatsiahana, machine fanasana lamba, une télé, misy un fahitalavitra, salon, misy salon, il a des employés, manana mpanampy il izy, y a toutes sortes de choses, manana zavatra isan-karazany, mais il n'a rien à manger. fa tsy misy sakafo, tsy misy hohanina. À quoi cela sert? Dia inona ny ilaina izany zavatra rehetra izany? Je pense que dans une telle situation, Dia mieritreritra hoe ao anatin'ny toe-zavatra tahaka izany on sera amené à vendre certaines choses dia lasa hoe hivarotra zavatra sasatsasany pour avoir l'essentiel, mba hananana ilay zavatra tena sarobidy, pour avoir de quoi manger, n'est-ce pas? mba hananana sakafo hohanina sady izany. Amen. Amen. Nous allons parler de la croix, frères et sœurs, Hiresaka momba ny azo fijaliantsika ara lasana bavy, et prions le Seigneur dia andao angataka amin'ny tompo pour que le Seigneur nous donne un cœur disposé, mba ny tompo ame antsika fo vonina, pour qu'il puisse nous Fou apporter misokatra. une révélation dans notre cœur, mba ahafahana mitondra fanambarana ao anatin'ny fotsika, pour que nous ne recevions pas, nous ne voyions pas la croix comme étant une connaissance, ary tsy jerintsika ny momba ny azo fijaliana tahaka ny fahalalana fotsiny, mais que nous ayons la lumière, fa tena hanana ny fahazavana isika, la lumière que le Seigneur veut nous donner, fahazavana izay tiany tompo omena antsika, parce que ça va changer toute notre vie chrétienne, satria hanova ny fiainana maha-kristiana antsika rehetra izany, toute notre marche avec le Seigneur. lalantsika miaraka amin'ny tompo. Amen. Amen.
Nous allons prendre notre Bible dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Dao isika maka baibolitsika amin'ny epistiliny soratan'i Paoly ho an'ny Korinthianina. 1 Corinthiens chapitre 1 Korinthiana voalohany toko voalohany a. et nous allons lire à partir du verset 17. Dia vakitsika manomboka amin'ny andininy amin'ny fafito ambin'ny folo. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Andiny fafito ambin'ny folo a. Fa Kristy tsy naniraka ay hanao batisy fa hitoron'ny filazantsara, tsy amin'ny teny fahendrena fandrao ho foana ny azo fijalian'i Kristy, fa ny teniny amin'ny azo fijaliana dia fahadalàna ho an'izay ho very, fa herin'Andriamanitra kosa amintsika izay ho vonjena. Fa voasoratra hoe ho foanako ny fahendren'ny endry ary ho laviko ny fahalalàny mahalala. Verset 20. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Andiny faharoapolo a. Aiza ny endry, aiza ny mpanora-dalàna, aiza ny mpiady hevitra avy amin'izao tontolo izao, tsy nampidian'Andriamanitra ho fahadalàna va ny fahendren'izao tontolo izao, fa satria na dia naseho aza ny fahendren'Andriamanitra, ny fahendrena dia tsy nahatonga izao tontolo izao halalan'Andriamanitra, ka dia ny fahadalan'ny fitoriteny no sitrak'Andriamanitra amonjeny izay mino, fa ny jiosy mila famantarana ary ny jentilisa mila mitady fahendrena, fa izay kosa mitory an'i Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana dia fahatafitonana amin'ny jiosy ary fahadalàna amin'ny jentilisa. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Fa amin'izay andiny faefatra amby roapolo fa amin'izay voanjo kosa na jiosy na jentilisa dia Kristy izay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra, fa ny fahadalan'Andriamanitra dia endry noho ny olona ary ny fahalemen'Andriamanitra mahery noho ny olona. Je prie le Seigneur pour qu'il me donne les paroles les plus exactes Ary tena et les plus justes mangataka amin'ny tompo mba ny tompo ny amin'ny teny ho ahy teny tena marina, pour que le Saint-Esprit puisse apporter la révélation, la lumière dans notre cœur. mba ny fanahy masina ny tondra fahazavana sy fanambarana any am-ponareo. Paul nous dit ici que ce n'est pas pour baptiser qu'il a été envoyé. Paul eto dia milaza fa tsy hanao batisa no niantsoana azy na nirana azy. Beaucoup de gens courent pour baptiser beaucoup de gens. Ary be dia be ny olona mihazakazaka mba hanao batisa olona be dia be. Parce que pour eux, c'est une preuve que l'évangile avance. Satria ho azy ireo dia prova izany hoe mandroso ny filazantsara. Mais Paul a dit, Fa izao no lazain'i Paoly, ce n'est pas pour baptiser que le Seigneur m'a envoyé. fa Kristy tsy naniraka ahy hanao batisy. Paul n'est pas en train de sous-estimer le baptême, I Paoly eto dia tsy hoe manao tsinitsinina ny batisa akory, mais il est en train de montrer une chose, fa mampiseho zavatra anankiray izy, que s'il a été envoyé, hoe raha nirana izy il a certainement fait des baptêmes. mety hoe tena nanao batisa mihitsy izy, Mais il a été envoyé fa izy dia nirana pour prêcher la croix.
mba hitory a ny azo fijaliana pour annoncer l'évangile. mba ilaza ny filazantsara. C'est quoi cet évangile? Ary iny zany filazantsara izany? Il dit que cet évangile, au verset 18, que c'est le message de la croix, la prédication de la croix. Eo amin'ny andiny fahavalo amby folo izy dia miteny hoe ny teny a ny amin'ny azo fijaliana izay ilay afatra. Et ce n'est pas par la sagesse, ni par l'éloquence, ni par l'intelligence, Ary tsy hoe a amin'ny fahendrena na fahaizana amin'ny tena na amin'ny fahalalana. parce que bien souvent, Satria matetika à force d'entendre parler de la croix, rehefa maheno foana ny azo fijaliana on peut penser que ah, je connais. dia lasa mieritreritra hoe fantatro, Ce n'est pas une connaissance, fa tsy fahalalana c'est la puissance de Dieu. fa tena herin'Andriamanitra. La puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. Ary herin'Andriamanitra ao atsika izay novonjena. Beaucoup de gens ont tendance à penser Ary betsaka ny olona mieritreritra que la croix, hoe ny azo fijaliana elle a agi seulement pour nous sauver. dia ny asa fotsiny ho famonjenantsika. Que Jésus est mort sur la croix, Hoe maty eo amin'ny azo fijaliana Jesosy, il a versé son sang nandatsaka andrany izy pour notre rédemption. ho an'ny fananganana antsika. Et que ça s'arrête là. Dia mijanona eo, tapitratra eo. Et quand on continue de parler de la croix, Dia rehefa mitoy miresaka momba ny azo fijaliana, c'est comme si on est en train de reculer, de revenir encore en arrière. dia ohatrany hoe lasa mijery ny zavatra tany aloha tany a. C'est comme si cela ne nous concernait pas. Ohatrany hoe tsy mahakasika atsika ilay On a izy. déjà dépassé ce stade-là. Efa niotran'izany a, On est déjà ambaratongo zany sauvé isika. par la croix. Efa novonjeny ny azo fijaliana Maintenant, on a isika. déjà avancé, on a dépassé la croix. Dia zao isika efa mandroso efa nilozantsika zany azo Donc, il n'est plus fijaliana zany. question de parler de la croix. Dia tsy tokony ho resahana intsony zany azo fijaliana C'est zany. une folie de parler de la croix. Tena fahadalana ny firesahana momba ny azo fijaliana. Voyez ce qui est écrit au verset 22. Hitanareo ve voasoratra eo amin'ny andiny faharoa Les ambinifolo. Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Fa ny jiosy mila famantarana ary ny jaintilisa mitady Donc, fahendrena. il n'est plus question de parler de la croix. Zany hoe tsy mila resahana intsony ny azo On fijaliana cherche les miracles, fa mitady les fahagagana, manifestations. fihetsiketsehana. Combien de chrétiens courent vers les manifestations, Ary firy ny kristianina mihazakazaka mankany amin'ny vers fihetsiketsehana, les miracles, vers les richesses, any amin'ny arena, any amin'ny fahagagana, vers les choses de la terre. any amin'ny zavatry ny tany. Mais on ne parle pas de la croix. Fa tsy miresaka ny azo fijaliana. On cherche les miracles, Mitady on fahagagana, cherche la guérison, mitady fanasitranana, on cherche la sagesse, la connaissance. mitady fahendrena, mitady fahalalana, On étudie la Bible, mianatra baiboly. mais la croix, on l'a oubliée. Fa adino any azo fijaliana. C'est un peu comme une folie de parler de la croix de nos jours. Ary ohatrany hoe fahadalana raha miresaka ny azo fijaliana Quand tu amin'izao parles de la croix aujourd'hui, rehefa miresaka momba ny azo fijaliana ianao on te amin'izao dira, écoute, ça suffit pas la souffrance qu'on a maintenant. dia misy miteny hoe fa nga tsy ampy fijaliana iainantsika ankehitriny e. Ça suffit pas les problèmes qu'il y a maintenant. Tsy ampy ve ny olana izay efa mitranga ankehitriny Et e. vous continuez de parler de souffrance, de mort. dia nareo mbola mitoy miresaka fijaliana sy Vous fahafatesana ihany. continuez de parler de la croix. Mbola mitoy miresaka momba ny azo fijaliana nareo. Certains peuvent être persécutés. Ary misy arany a mety hoe voahentsika, Peut-être nous le sommes tous. mety hoe isika rehetra mihitsy. Vous, dans votre église, vous ne parlez que de la croix, la croix, la croix. Hoe nareo amin'ny fiangonanareo tsy miresaka fa tsy azo fijaliana, azo fijaliana, azo fijaliana, azo fijaliana. Que cherchent les Juifs? Inona no tadiavin'ny jiosy? Les miracles. Famantarana na fahagagana. Mais qu'est-ce que Paul a dit? Fa inona lazain'ny Paoly? Nous, Fa izahay
nous prêchons Christ crucifié. fa izay kosa mitory any Kristy voaomby. Prêchez les miracles si vous voulez. Tory io any fahagagana raha ohatra zay ny tianareo. Joignez-vous aux Juifs pour prêcher les miracles. Tsy maninona raha miaraka amin'ny jiosinareo mitory ny fahagagana. Étudiez la Bible comme vous voulez. Ianaro ny baiboly arak'izay Mais itiavanareo azy. Fa nous izahay prêchons Christ crucifié. fa izahay mitory any Kristy voaomby. Nous prêchons la croix. Izahay mitory ny hazo fijaliana. Et en prêchant la croix, Dia rehefa mitory ny hazo cela fijaliana est un scandale pour eux. dia tena hoe fahadalana zany ho azy ireo. Verset 23. Eo amin'ny 17. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Fantafitionana amin'ny jiosy ary fahadalana amin'ny jentilisa. On peut nous prendre pour des fous. Mety hoe mieritreretin'olona fahadala isika, Mais c'est exactement ce qui est arrivé à Paul fa izay mihitsy nahazo an'i Paoly et aux chrétiens de la première sy église. ny kristianina tany fiangonana voalohany. Il a dit, vous prêchez les miracles, Hoe ianareo ianareo mitory famantarana, vous cherchez la sagesse, ianareo mitady mais fahendrena. nous l'église du Seigneur, Fa izahay fiangonan'ny nous tompo, prêchons Christ. izahay mitory any Kristy. C'est à cela que nous avons été appelés. Ary izany no niantsonanay. C'est ça l'évangile. Ary izay ny Nous filazantsara. avons été appelés pour prêcher la croix. Ary izahay dia natsona hitory ny hazo fijaliana. Et cette croix-là Ary ity hazo ne fijaliana s'arrête ity, pas seulement au salut. io hazo fijaliana io dia tsy mijanona eo amin'ny famonjena ihany. Jésus a dit, Izao no lazain'i nous Jesosy. savons très bien, Fantatsika tsara. Luc chapitre 9. Luka antoko fasivy. Oh Seigneur. Luc chapitre 9, verset 23. Luka toko fasivy andiny 17. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Ary koa Jesosy tamin'izy rehetra, raha misy tanaraka ahy, aoka izy handany tenany, dia hitondra ny hazo fijaliana isan'andro ka hanaraka ahy. Fa na iza no tamonjy ny ainy dia havery izany, ary na iza no havery ny ainy no ny amiko, dia izy no hamonjy izany. Qu'il se charge chaque jour de Hitondra sa croix. ny hazo fijaliana isan'andro. Ce n'est plus une histoire ancienne. Tsy hoe tantara taloha intsony zany. La croix doit être présente chaque jour dans notre vie. Fa ny hazo fijaliana dia tokony miseho eo amin'ny fiainantsika isan'andro. La croix doit intercéder chaque jour dans ma vie. Ary ny hazo fijaliana dia tokony miasa isan'andro eo amin'ny fiainako. La croix doit être présente chaque jour dans ma vie. Ary ny hazo fijaliana dia tokony hita eo amin'ny fiainako isan'andro. La croix doit opérer chaque jour dans ma vie. Ny hazo fijaliana dia tokony miasa isan'andro eo amin'ny fiainako. Amen. Amen. Chaque jour. Isan'andro. Ce n'est pas seulement le jour où j'ai reçu le Seigneur. Tsy hoe tamin'ny andro nandraisako any tompo ihany. J'ai accepté qu'il est mort sur la croix. Nanaiky aho hoe maty teo amin'ny hazo fijaliana izy. Mais la croix, c'est quelque chose qui m'accompagne dans ma vie de chaque jour. Fa ny hazo fijaliana dia manaraka ahy isan'andro eo amin'ny fiainako. En tout temps et en toute heure. Amin'ny fotoana rehetra, amin'ny ora rehetra. Amen. Amen. Nous allons voir beaucoup de versets aujourd'hui. Hita andalatsoratra masina be dehibe isika androany. Nous allons lire un passage dans Galates chapitre 6. Andao isika maky eo amin'ny Galatiana toko fahenina. On va lire le verset 17.
Fakitsika ny 17. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Amin'izao sisa izao, aoka tsy hisy anahirana intsony, fa izaho mitondra marika Jesosy voatomboka eo amin'ny tenako. Je porte sur mon corps les marques de Jésus. Fa izaho mitondra ny marika Jesosy voatomboka eo amin'ny tenako. C'est quoi les marques de Jésus? Ary inona ny marika Jesosy? Le mot original qui a été utilisé, Ny teny tany am-boalohany nampiasaina c'est stigma. dia stigma. En français, on peut traduire cela par des stigmates, Ary amin'ny teny frantsay izy dia azo des antsika plaies, hoe des traces. olatra. Paul est en train de dire que je porte les marques, les traces, Dia Paoly dia les miresaka plaies hoe de Jésus. izaho dia mitondra ny marika na ny ratra ny Jesosy. Mais quand est-ce que Jésus a eu ses plaies? Fa tamin'inona no nazahoan'i Jesosy ihany C'est izany lorsqu'il a ratra été izany? flagellé, Rehefa nokapohana izy, lorsqu'il a été pendu sur le bois. rehefa niantona teo amin'ny hazo fijaliana, teo amin'ny hazo. Paul est en train de dire que ces marques, ce n'est pas seulement pour Jésus. Ary Paoly dia niresaka hoe ireo marika ireo dia tsy ho an'i Jesosy Mais ihany, moi aussi, je les porte. fa izaho ihany koa dia mitondra an'izany. Vous savez, dans plusieurs passages, Paul s'identifie comme étant l'esclave de Jésus. Hitanareo Paoly ao amin'ny andalana maro dia miresaka momba ny tenany hoe andevon'i Kristy, andevon'i Jesosy. Généralement, les esclaves, Ary amin'ny ankapobeny ny andevo on leur pose une marque dia asiana marika avec du fer. miaraka amin'ny Enflammé. vy mamay On lui posait une marque. dia asiana marika izy na tombo-kase C'est un peu comme un cachet, un tampon. dia tahaka ny tombo-kase Et chaque propriétaire dia d'esclaves, ny tompon'ireo andevo ireo tsirairay avy il avait ses marques, dia manana an'le marika izy, son tampon. manana ny tombo-kasehany. Et donc, quand on voyait un esclave Dia rehefa mahita andevo anankiray avec sa marque, miaraka amin'ny marikany, on sait à qui appartient cet esclave. dia fantatra hoe aniza io andevo io. Alors Paul est en train de dire Dia Paoly dia milaza qu'il hoe porte la marque de Jésus. izy dia mitondra ny marika Jesosy, Son maître, c'est Jésus. ary ny tompony dia Jesosy, Jésus est la personne qu'il obéit. ary Jesosy no ankatoaviny. Et c'est vrai que Paul aussi avait des marques. Ary tena marina ihany koa fa Paoly dia nanana marika. Il a été maltraité, Izy dia natao il a tsinitsina, été flagellé, izy dia nikapohana, il a été emprisonné, izy dia natao tany an-trano il a maizina, connu des naufrages, vaky sambo il a izy, été trahi. nisy namadika izy. Et tout cela à cause Dia izany rehetrarehetra de izany son identification à Christ. dia noho ny fanahafany an Kristy. Donc il avait, c'est vrai, les traces sur son corps, Dia tena marina hoe nanana olatra izy teny amin'ny vatany, mais il avait aussi les marques dans son cœur. fa izy koa dia nanana marika tao anatin'ny fony. Dans sa vie, il s'identifiait jour après jour au Seigneur. Ary izy isan'andro teo amin'ny fiainany dia nanahaka ny tompo. En toutes choses, il s'identifiait au Seigneur. Ary tamin'ny zavatra rehetra dia nanahaka ny tompo izy. Dans son âme et conscience, Ary tao amin'ny fanahany il se considérait Sy comme nieritreritany, esclave de Jésus. dia tena nihevitra ny tenany izy hoe andevon'i Il Jesosy. s'était soumis entièrement au Seigneur. Ary izy dia tena nanaiky tanteraka any tompo. La croix était en lui en permanence. Dia ny azo fijaliana dia teo amin'ny Dans mandrakariva, son cœur. tao anatin'ny fony. Notre identification au Seigneur Ary ny fanahafantsika an Kristy doit être une marque de cette croix en nous.
dia tokony ho mariky ny azo fijaliana eo amintsika. Nous avons besoin de porter notre croix chaque jour. Ary mila mitondra ny azo fijalintsika isan'andro isika. Ce n'est pas en faisant des boucles d'oreilles Tsy hoe miaraka mikavina ou avoir un pendentif avec une croix. na rojo miaraka amin'ny azo fijaliana. Il n'y a pas du mal à ça, hein? Tsisy maratsy an'izany Mais ce akory n'est pas ça ce que cela signifie. fa tsy izay ny dikan'izany. Ce que cela signifie, c'est que dans toute situation, Fa ny dikan'izany hoe amin'ny toe-javatra rehetra nous avons besoin de nous positionner par Te- rapport au Seigneur. mila mitoetra isika mifanaraka amin'ny tompo, Nous identifier au Seigneur. manahaka ny tompo. Peut-être on aura à souffrir. Mety hoe mety hiaritra isika misy On sera fiaretana, persécuté. isy fanenjehana ho Quelle enjehana. grâce Tena fahasoavana zany de pouvoir participer aux souffrances du Seigneur. hoe mandray anjara amin'ny fijalian'i Kristy, fijalian'ny tompo, D'avoir cette empreinte dans notre cœur. ary manana an'izay marika izay ao anaty fotsika. Amen. Amen. C'est pas facile d'être chrétien, hein? Ary tsy mora ny kristianina, ny maha-kristianina, Mais le Seigneur, il est là fa ny tompo dia eo pour nous soutenir. mba hanohana antsika. Amen. Amen. Le chrétien, c'est pas on peut pas vivre comme les gens du monde. Isika dia tsy afaka miaina tahaka ny olon'izao tontolo Le izao. monde doit voir les marques de Jésus en nous, Fa izao tontolo izao dia tokony mahita ny mariky Jesosy à travers ety notre amintsika, attitude, amin'ny alalan'ny à fihetsikitsika, travers notre façon de parler. amin'ny alalan'ny fomba fitentsika. Amen. Amen. 2 Corinthiens chapitre 4. Koritianina faharoa toko faefatra. Et le verset 10. Andin'ny fafolo. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Mitondra ny fahafatesan'i Jesosy mandrakariva ao amin'ny tena izahay mba aseho amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesosy. Nous portons la mort de Jésus. Mitondra ny fahafatesan'i Jesosy C'est-à-dire izahay. nous portons la croix de Jésus. Izany hoe dikan'izany hoe mitondra ny azo fijalian'i Nous sommes Jesosy prêts izahay. à souffrir et à mourir Vonona izahay ny hijaly sy ny faty pour obéir. mba hankatoa. Amen. Amen. Souffrir Miharitra et mourir sy ho faty pour obéir. mba hankatoa. Bien sûr, parler de ça, c'est de la folie. Ary mazava Pour les ho azy autres. hoe ny firesana zany dia fahadalana ho an'ny hafa. Mais c'est ça la sagesse de Dieu. Fa izay ny fahendren'Andriamanitra. C'est ça notre identification à Christ. Ary izay ny fanahafantsika ny Kristy. Paul disait qu'il est exposé à la mort. Ary Paoly dia nilaza fa miatrika fahafatesana isan'andro Tous izy. les jours. Isan'andro. C'est-à-dire la mort est devant nous chaque jour. Izany hoe ny fahafatesana dia eo anoloantsika isan'andro. Ce n'est pas la mort physique, Ary tsy fahafatesana ara-nofo izay mais la mort à soi-même. fa ny fahafatesana ny amin'ny momba ny Parce tena. que quand la croix opère en moi, Satria rehefa miasa ao anatiko ny azo elle fijaliana agit comme une épée. dia miasa tahaka ny sabatra. Elle me fait mal. Makarary ahy Elle m'apprend à renoncer à moi-même, ary mampianatra andany tenako à me dépouiller de certaines choses. ary anapotipotika zavatra sasatsasany. Elle voit qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'est pas conforme au plan de Dieu dans ma Ary vie. izy mahita hoe inona tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra Elle eo me amin'ny montre fiainako. là, ça va pas. Dia asehony hoe ty tsy mety ty. Elle agit.
dia miasa izy Et ça fait mal. dia marary le izy Elle touche mon orgueil. dia mikasika ny avinaviko Elle touche ma jalousie, la jalousie en moi. mikasika ny fialonana ao anatiko Le brin de haine. ny fankahalana kely izay any anatiko any Tout ce qui vient de la chair. izay avy amin'ny nofo rehetra La convoitise. ny fitsiriritana Les œuvres de la chair en moi. ny asan'ny nofo any izay ao anatiko La croix entre là. dia eo any no miditra ny azo fijaliana Elle touche à toutes ces choses. dia mikasika an'izany zavatra rehetrarehetra izany Elle veut que je me dépouille de ces choses-là. dia tiany a raha ho fatiny amin'izany zavatra rehetra izany a Les miracles, on ne parle pas de ça. ny rehefa fahagagana dia tsy miresaka an'izany Les a miracles proposent le confort. fa ny fahagagana dia manome amin'ny fiadanana miresaka fiadanana C'est pour cela que le chrétien charnel, izay mahatonga ny hoe ireo kristianina ranofo a ils diront, ben vous êtes fous. dia ilaza izy ireo hoe adalinareo e Il y a le confort, eto misy fiadanana le calme. Non, c'est pas la paix. Le confort. Ah bon? Oh, ok. Ici, il y a le confort, eto any misy ny fiadanana mais vous filaminana choisissez la croix. fa ianareo a mifidy ny azo fijaliana C'est comme si nous étions fous. tena ohatry ny hoe adala isika Mais la folie de Dieu, fa ny fahadalan'andriamanitra ou la sagesse de Dieu, na ny fahendren'andriamanitra la sagesse de Dieu, ny fahendren'andriamanitra c'est la folie pour le monde. dia fahadalana ao an'izao tontolo izao Alors, qu'allons-nous choisir? dia inona no fiditsika La sagesse de Dieu ou la folie du monde? ny Ou la sagesse du monde? ny fahendren'andriamanitra sa ny fahendren'izao tontolo izao La sagesse de ce monde, ny fahendren'izao tontolo izao c'est le a confort, dia ny fiadanana c'est-à-dire la filaminana religion. izany hoe ny fombafomba C'est mpivavahana quoi la religion? inona ny atao hoe fombafomba On est mpivavahana avec toi, Seigneur, tompo miaraka aminao zahay et a nous allons faire des choses pour te plaire. dia hanao zavatra izay a ho ankasitrahanao Mais la chair ne peut pas plaire le Seigneur. fa ny nofo a dia tsy afaka ho ankasitrahany Si tompo la chair pouvait plaire le Seigneur, raha ohatra ka afaka nankasitrahany tompo Dieu ny n'aurait nofo pas a envoyé son Fils sur la croix. dia tsy nandefa ny zanany teo amin'ny azo fijaliana andriamanitra Amen. amen Dieu n'aurait pas envoyé son Fils pour mourir sur la croix. Andriamanitra dia tsy nameny zanany a ho faty a teo amin'ny azo Si nous fijaliana pouvions faire quelque chose pour le plaire. raha ohatra tsika ka afaka nanao zavatra ho ankasitrahany Mais la chair ne peut pas plaire au Seigneur. fa ny nofo a dia tsy afaka ankasitrahany tompo C'est l'œuvre de Jésus sur la croix. fa ny asa izay nataon'i jesosy teo amin'ny azo fijaliana Le sacrifice que Jésus a fait sur la croix. ny sorona izay nataon'i jesosy a teo amin'ny azo fijaliana C'est le seul sacrifice que Dieu a agréé. ary izay rery any a ny sorona nankasitrahan'andriamanitra Donc la croix, izany hoe ny azo fijaliana ce n'est pas de l'histoire ancienne. tsy hoe tantara efa taloha akory C'est notre repas de chaque jour. fa io a no sakafontsika isan'andro Amen. amen Dans toutes les situations. amin'ny toejavatra Dans rehetra nos relations. eo amin'ny Dans fifandraisantsika nos rehetra communions. eo amin'ny fiombonatsika En toutes choses. amin'ny zavatra rehetra Nous avons toujours la croix devant nous. dia manana ny azo fijaliana isika eo anoloantsika Amen. amen Arrêtons-nous un instant andao isika mba hijanona kely vetivety et examinons-nous nous-mêmes. sy andinika ny tenatsika Où est-ce que je suis par rapport à cette croix? aiza ho aiza manoloana an'izany azo fijaliana izany Dans ma vie de chaque jour. eo amin'ny fiainako isan'andro Dans mes relations avec mes frères et sœurs. eo amin'ny fifandraisako amin'ny rahalasanabaviko Dans ma façon de voir mes frères et mes sœurs. eo amin'ny fomba fijeriko a ny rahalasanabaviko
ce que je pense par rapport à mon frère et à ma sœur, ny eritreretiko a momba ny ralasianabaviko dans mes relations à la maison, eo amin'ny fifandraisako dans mon lieu de tokantrano travail ou à l'école. any amin'ny toeram-piasako any amin'ny Est-ce toeram-pianarako que ma vie est un parfum qui est agréable au Seigneur? ny fiainako ve dia empoka manitra ankasitrahany tompo Parce que le seul sacrifice satria ny sorona qui a élevé un parfum agréable au Seigneur, ny sorona tokana izay naneo empoka manitra teo c'est le anatrehany sacrifice que tompo Jésus a fait sur la croix. dia ny sorona izay nataony jesosy teo amin'ny hazo Est-ce fijaliana que ma vie est unie avec ce sacrifice que Jésus a fait sur la croix? ary ny fiainako ve dia tafaray amin'izany sorona nataony jesosy teo amin'ny hazo fijaliana izany Nous ne sommes pas parfaits, hein? tsy tanteraka isika Et c'est pour cela ary izay no antony qu'à chaque fois que nous voyons nos imperfections, hoe isaky ny mahita ny tsy fahatanterantsika nous isika avons besoin de nous amener, d'amener notre chair dia mitondra ny nofontsika isika sur la croix, eo amin'ny hazo sur fijaliana l'autel du Seigneur. eo amin'ny altarany Que tompo la croix œuvre en nous. dia ny hazo fijaliana hoe hiasa eo amintsika Amen. amen C'est quoi l'Église? ary inona ny atao hoe fiangonana L'Église, c'est le ciel sur la terre. ny fiangonana dia lanitra ety an-tany Là où la volonté de Dieu est accomplie. ao no tanteraka ny sitrapon'andriamanitra Comment la volonté de Dieu peut être accomplie? ary ahoana na tonga ny sitrapon'andriamanitra ho tanteraka C'est lorsque nous amenons notre vie sur l'autel de la croix. rehefa mitondra ny fiainantsika isika eo amin'ny altarany hazo fijaliana Amen. amen Nous nous dépouillons de nous-mêmes chaque jour. rehefa matiny amintsika isika isan'andro Vous savez, notre plus grand ennemi, fantatsika ve hoe iza no fahavalontsika lehibe indrindra ce n'est pas Satan. tsy satana Il est koa déjà vaincu pour nous. izy efa rezy arany amintsika Mais notre ennemi, fa ny fahavalontsika c'est moi. dia za C'est le moi, l'ego. iza ny avinavo C'est ma chair. ny nofoko C'est pour cela que Paul a dit izay no natonga amin'ny paoly ny que ceux teny qui sont en Christ Jésus, hoe izay rehetra ao amin'ny ils ont kristy crucifié leur chair. dia efa nanombony amin'ny nofony La chair a besoin d'être crucifiée. ary nofo dia mila ombohany La chair ne se convertit pas. nofo dia tsy miova fo Jamais. tsy miova mihitsy Mais elle a besoin d'être crucifiée. fa mila ombohana izy Quand on parle de la chair, rehefa miresaka nofo isika bien souvent on a tendance à penser à l'adultère, à voler, à mentir. indrindray isika mieritreritra hoe fitsangatsangana fandengana Non, ce sont fangalarana des fruits extérieurs, des résultats. fa ireny dia efa vokatra ety Mais il ivelany y a la racine. fa misy an'le fakany La racine, c'est ça qu'il faut crucifier. dia le fakany io no mila ombohany Notre cœur, ny fotsika nos pensées. ny fieritreretantsika On doit amener ça sur la croix. mila entitsika eo amin'ny hazo Sur fijaliana l'autel. zany eo amin'ny altara Et ça, c'est chaque jour. dia izany rehetra zany isan'andro En sortant d'ici rehefa mivoaka eto ou en finissant le culte, rehefa tapitra ny fotoam-bavaka il peut y avoir beaucoup de situations, dia mety misy toejavatra be dehibe mitranga beaucoup de tentations. misy fakapana be Et dehibe c'est facile pour la chair de reprendre le dessus. dia mora ho an'ny nofo no mandray ny toerany Et c'est là où nous avons besoin dia eo isika le mila de crucifier la chair manombo any nofo à tout instant. À tout instant. amin'ny fotoana rehetra On doit toujours avoir notre marteau. ary mila manana le martoa Et le clou. sy le fantsika Mansour, tu dois mourir. mansoro mila maty ianao Amen. amen La croix, elle est incontournable pour l'humanité. ary ny hazo fijaliana dia tsy azo hitovirana ho an'ny olombelona Pour le païen, ho an'ny jentilisa parce que sans la croix, satria raha tsy misy ny hazo fijaliana raha le tsy teo ny païen hazo ne sera pas fijaliana sauvé. ny jentilisa dia tsy voavonjy Donc le païen a besoin de la croix izany hoe ny jentilisa dia mila ny hazo pour fijaliana être sauvé. mba ho vonjeny Le chrétien,
ny Il kristianina a besoin de la croix mila ny hazo fijaliana pour grandir. mba ahafahana mitombo C'est la croix qui nous fait grandir ary ny hazo fijaliana mampitombo dans le atsika Seigneur. ao amin'ny tompo Parce que par la croix, satria amin'ny nous alalan'ny hazo apprenons à nous fijaliana dépouiller de nous-mêmes. dia mianatra matiny amintsika Nous isika renonçons à nous-mêmes. mandany amintsika Nous isika renonçons à nos droits. mandaa ny zoantsika isika Nous acceptons de perdre. manaiky ny amery isika Nous acceptons de mourir. manaiky no faty isika Et nous grandissons dans le Seigneur. dia amitombo ao amin'ny tompo isika Amen. amen Donc la croix, elle est incontournable pour tout le monde. zany hoe ny hazo fijaliana dia tsy azo hitovirana Tout ho le an'ny monde olona a rehetra besoin de la croix. ary ny olona rehetra dia mila ny hazo Le fijaliana païen a besoin de la croix une fois. ny tsentili zany dia mila ny hazo fijaliana Le indray chrétien a mandeha besoin de la croix tous les jours. ny tsentili zany dia mila ny hazo fijaliana isan'andro Non. Le païen, il a besoin de la croix une fois ny tsentili zany dia mila ny hazo fijaliana indray pour mandeha être sauvé. mba hofonjeny Mais nous, les chrétiens, fa isika nous avons kristianina besoin de la croix chaque jour. dia mila ny hazo fijaliana C'est isan'andro notre régime alimentaire. ary izay no Matin, sakafoinatsika midi, soir. maraina C'est toandro notre arivo goûter. zay ny goûter atsika Amen. amen Amen. amen On est d'accord? manaiky an'izay isika On ne peut pas se séparer de la croix. ary tsy afaka misaraka amin'ny hazo fijaliana Sinon, isika on n'est pas chrétien. raha tsy zany dia tsy kristianina isika Amen. amen Si la croix ary raha ny hazo fijaliana n'est pas le centre de notre vie, ary raha tsy ivon'ny fiainantsika ny hazo fijaliana nous ne grandirons pas. dia tsy tombo isika Nous allons rester des bébés spirituels. fa hijanona ho zaza ara-panahy On va continuer à jouer avec le péché. dia tsika hitoy hilalao hiaraka amin'ny fahotana Comme un bébé. tahaka ny zaza Les petits-enfants, ils ne connaissent pas les saletés. ny zaza dia tsy mahafantatra fahalotona Il faut toujours veiller sur eux. mila embenana foana izy Et leur ireo dire, hey, ne marche pas sur la boue. dia tenena hoe tsy mandeha amin'ilay fotaka Mais les adultes, fa ny olona lehibe on n'a pas besoin de dire à un adulte de ne pas toucher les saletés. tsy mila tenenina izy ireo hoe tsy mila mandeha any amin'ny Et fahalotona si jamais il tombe dans les saletés, ary raha sendra latsaka ao anatina Qu'est-ce qu'il fahalotona fait? izy inona ny il ataony va vite se laver. dia mandeha amin'ny sasa ingaikaingana izy Amen. amen C'est pour cela que nous ne sommes plus sous la loi. izay mahatonga antsika hoe tsy eo ambany lalàna Parce que intsony nous ne sommes plus des bébés. satria isika dia tsy zaza Nous ne sommes intsony plus des enfants. tsy zaza intsony Nous isika savons ce qui est bien et ce qui est bon pour nous. fatatsika zay tsara ao atsika Et nous nous éloignons de ce qui n'est pas bon. dia manalavitra an'izay tsy tsara ao atsika isika Donc le Seigneur nous a laissé un message. ary ny tompo dia namela afatra ao atsika C'est quoi ce message? ary iny zany afatra C'est izany le message de la croix. afatry ny hazo fijaliana Car la prédication de la croix satria ny fitoriana ny hazo fijaliana est une folie pour ceux qui périssent. dia fahadalàna ho an'ireo izay very Mais pour nous qui sommes sauvés, fa ho antsika izay elle est hovonjena une puissance de Dieu. dia herin'andriamanitra ao Le antsika izay message de la hovonjena croix, ny afatry ny hazo elle nous fijaliana change. dia manova Elle nous atsika transforme. manova atsika Amen. amen Elle nous amène à connaître le Seigneur, ary mitondra atsika afantatra à ny tompo apprécier le Seigneur, ary itia ny tompo à grandir dans le Seigneur. hitoy hialehibe ao amin'ny tompo Elle nous façonne. ary manamboatra atsika Elle enlève les impuretés. ary manala ny fahalotona Amen. amen Que le Seigneur nous donne plus de lumière ny tompo ane amin'ny fahazavana bebe kokoa atsika pour ne pas nous aligner à la folie de ce monde, mba tonga atsika tsy araka amin'ny fahadalan'izao tontolo pour izao courir vers les miracles, ka hiazakazaka any amin'ny fahagagana ni la sagesse de ce monde. na ny fahendren'izao tontolo izao Vous savez, les pharisiens, fantatrareo ve fa ny fariseo ils étudiaient vraiment la parole. izy ireo dia tena nianatra nandinika ny teny Ils étaient pleins de connaissances. tena feno fahalalana izy Et ils attendaient l'arrivée du Messie. dia niandra ny fahatongavan'ny mesia izy Mais quand le Messie qu'ils attendaient est arrivé, fa rehefa tonga le mesia qu'est-ce nyandrasan'izy qu'ils ont ireo fait?
inona Ils nataony l'ont crucifié no miboany alors qu'ils avaient beaucoup de sagesse. dia nefa izy ireo hananana fahendrena be. Paul a dit, Izao lazain'i Paoly a ce n'est pas la sagesse que je prêche, tsy ny fahendrena no toriko mais Christ crucifié. fa Kristy a voaombo. Si jamais on te dit que tu es fou, Ary raha Folle. ohatra ka misy miteny aminao hoe adaly ianao parce que tu ne parles que de la croix, satria ianao tsy miresaka fa tsy ny azo fijaliana, sois heureux parce que tu as connu la sagesse de Dieu. dia mifalia any satria efa mahafantatra ny fahendren'Andriamanitra ianao. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est vraiment un grand danger d'abandonner la croix. Ary tena hoe zava-doza raha miala amin'ny hazo fijaliana isika. Vous savez, pendant que Jésus était sur la croix, Fantatrareo hoe fa tamin'ny fotoana teo amin'ny hazo fijaliana beaucoup de Jesosy, gens se sont moqués de lui. betsaka ny olona naneso azy. Ah, si tu es Dieu, Ary Andriamanitra ianao a, descends de là. midina vieny. Tu as sauvé beaucoup de gens. Ianao namonjy olona be Pourquoi tu ne dehibe. te sauves pas toi-même? Fa maninona ianao tsy mamonjy ny Mais tenanao? cela peut nous arriver aussi. Mety tonga amintsika ihany koa izany. Mais vous êtes fous. Dia nadalinareo. Vous pouvez faire des miracles et avoir toutes sortes de manifestations. Afaka mahazo fagagana sy fihetsiketsehana be dehibe ianareo. Et dans cette vie de misère, Dia ao anatin'ity fiainana efa mafy vous ity, choisissez encore la croix. dia mbola misafidy ny hazo fijalianareo. On peut être influencé par ces genres de paroles. Indraindray isika voasarika na karazana teny ohatr'izany, Il faut rester calme. fa mila milamina. Amen. Amen. Paul et les apôtres Paoly sy ireo apôstôly de la première église, tany amin'ny fiangonana voalohany ils ont choisi de prêcher Christ crucifié. dia nisafidy izy ireo nitory any Kristy voaombo. Donc l'œuvre de la croix Izany hoe ny asan'ny hazo fijaliana ne s'achève pas ni ne se limite pas au salut. dia tsy tapitra ary tsy voafetra eo amin'ny famonjena, Mais l'œuvre de la croix, fa ny asan'ny hazo fijaliana elle continue dia mitohy dans ma vie, eo amin'ny fiainako, dans notre vie, eo amin'ny fiainantsika jusqu'au retour du Seigneur. mandra-piverin' Jesosy. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Ny tompo anehitahanareo. Amen. Amen. J'espère que le Saint-Esprit apportera plus de lumière en chacun de nous. Ary mino hoe ny fanahy masina hoe hitondra fahazavana bebe kokoa ny Pour ne anatin'ny pas tsirairay prendre avy, la croix comme étant une religion, mba tsy handray an'ny hazo fijaliana tahaka ny fombafomba-pivavahana, mais que nous comprenons fa tena ho takatritsika combien la croix est importante hoe tena zava-dehibe ny hazo fijaliana pour ma vie, ho an'ny fiainako, pour notre vie. ho an'ny fiainantsika. Et il n'y a pas autre chose que la croix. Ary tsy misy zavatra hafa akoatra ny hazo fijaliana. Et que nous ne pouvons pas nous séparer de cette croix. Ary isika dia tsy afaka misaraka amin'izany hazo Nous fijaliana avons besoin izany, de la porter chaque jour. fa mila mitondra an'izany isika isan'andro. Parce que le Seigneur a dit, Satria ny tompo dia niteny si quelqu'un veut me suivre, hoe raha misy tahanaraka qu'il renonce à lui-même, aoka izy andany tenany qu'il se charge chaque jour de sa croix ary tondra ny hazo fijaliany isan'andro et qu'il me suive. ary anaraka. La croix, parfois, elle est lourde, Ary ny hazo fijaliana matetika mavesatra, très lourde, tena mavesatra, mais nous devons la porter. fa mila hoentintsika. Mais le Seigneur ne nous abandonne pas. Ary ny tompo nefa tsy mandao antsika, Il est avec nous fa miaraka amintsika izy pour nous aider à porter cette croix. mba hanampy antsika hitondra an'izany hazo fijaliana izany. Amen. Amen. Nous allons nous lever Miaraka hitsangansika et nous allons chanter sur la croix du Calvaire. dia iray isika.
Alléluia. Merci Seigneur. Aleluia, misaotra tompo. Izany dia milaza hoe ny azo fijaliana no tena antom-pisianay, no tena sarobidy indrindra ho an'ny fiainanay. Alléluia. Nous irons faroué, m'appuyant avec foi sur la croix de Jésus. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, sa bannière, je veux la porter jusqu'au jour bienheureux, jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire. Oui, elle est gloire et victoire pour moi. Et pareil. Et pareil. La couronne est offerte à ma foi. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire. Elle est gloire et victoire. Pareil en la maison du Père.
Il est pareil en la maison du Père. La couronne est offerte à ma foi. Raha lasina vavy, ndao tsika hanomana ny fotsika ho amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo androany. Everiko hoe ampy izany tenin'Andriamanitra izany a, andiniantsika indray ny lalantsika eo anatrehan'ny tompo, satria zany tokoa raha lasina vavy no fiainana mila iainantsika isan'andro. Raha tsy eo ny azo fijaliana, ny azo fijaliana no fefo atsika. Raha aoka amin'ny alalan'ny fiainantsika ny azo fijaliana no ahafahantsika mandray ny fanambarana, mandray fahazavana ny amin'ny tokony ho toe-panahy andehanantsika amin'ny maha-kristianina atsika. Raha tsisy ny azo fijaliana dia tsy manana ny fanambarana ny amin'izany famelan-keloka izany isika. Raha tsy misy ny amin'ny ny azo fijaliana dia tsy haintsika akory ohatry ny ahoana ny manombo ny tenantsika. Ndao tena angataka amin'ny tompo araka ny vavaka teo hoe ny tompo any hanampy atsika hanazava ny fotsika ao anatin'izany taridalan'izany. Alleluia. Mbola manana fahafana indray isika androany iray latabatra amin'ny tompontsika, andeha ao anatin'izany toe-panahy zany. Teny fahatsika manombo ny nofontsika isan'andro isan'andro. Bokin'ny Hébreu dia milaza hoe ao kosa izy isika hiazakazaka amin'ny faharetana, amin'izao azakazaka ny filokana izao. Raha lasiana vavy, azakazaka ny filokana ny azakazaka ataontsika ankehitriny, azakazaka ny fanadinana, azakazaka ny épreuve. Izy isy ny mpanoratra ny Hébreu, ny azakazaka fa misy épreuve andalovantsika, misy filokana, misy tambony, misy valiny. Mino afa anatin'ny azakazaka ny faharetana sy ny filokana zay azakazahantsika dia anapaharetana marina tokoa isika ao anatin'izany. Ary mba samy ho afa-panadinana ny itsika, satria samy manana ny azo fijaliantsika tsiraray avy. Ao anatin'ny azakazaka ny filokana na ny azakazaka ny fanadinana zay atrehantsika isan'andro amin'ny fiainantsika manokana, firy amin'ny zany azakazaka zany no mahafa-panadinana antsika. Fa zany no fitorinany amin'ny azo fijaliana raha lasiana bavy, fa atsika mandany tenantsika ka narahantsika amin'ny tompo, hanomboantsika ny tenantsika arak'ilay teny tao amin'ny Galatiana teo hoe tondra ny marika Kristy izahay. Firy ny marika Kristy eo amin'ny tenantsika ankehitriny, firy ny olatry Kristy, firy ny fiaretana mba hiaretantsika amin'ny Kristy ankehitriny. Mo ahitana an'izany marika zany ihany koa amin'ny tenantsika. Jesosy eo ianao anazava ny tsiraray avy, fa fotoana izao indrindra anatin'izao fandraisanay latabatra ao izao Jesosy, atsiarovanay fa raha maty eo amin'ny azo fijaliana ianao, nikapohana ianao, niaritra sy nijaly ianao ho an'ny fiainana ihany koa, dia mitahaka mitovy amin'izany ianao Jesosy, mba hanomboanay momba ny tenanay, nofinay, maizy anay, maha-olombelonanay eo amin'ny fiainana isan'andro, amin'ny fifandraisanay amin'ny vadinay, fanomboanay tenanay araka ny teny Hébreu hoe mila efa matiny amin'ny ota izahay, tafasaraka amin'ny ota.
Alleluia. Natan'izany vavaka izany Tompo dia sady mandinika ny fona hitsararay avy izahay. Izao aiza ny fahavononana izy. Satria andray an'izao latabatra izao izahay, mofo izay tandindo ny tenanao izay nirototrotihana, nopotehana, mofo hoe mihinana an'izany izahay kanefa miazona ny maizy anay, miazona ny avinavinay kanefa mihinana sy mitsakotsako amin'ny mofonao izay atsapahanay sy atsiarovanay fa nitorotoroana ny nofon'ny tomponay. Fa izahay kosa garde miazona ny fiainanay ihany. Aza vela tsara vela tsy izay raha andray ny latabatra androany. Fa raha hihinana ny mofo izahay isaintsaina ny fatorotoroanao Tompo, natorotoro ny nofonao, dia mba handeha araka izany ihany koa izahay ho an'ny fanomboanay an'ity nofonay ity. Izany ihany koa ny lalana alehanay. Raha mila ampietrena ny avinavinay dia ho ataonay izany, satria manorotoro ny momba anay izany. Ho ataonay izany Tompo. Raha andray an'izany mofo izany izay androany. Otsika samy androso dia andray ny mofo sy ny kapoaka ankehitriny. Toujours cher, elle est gloire et victoire, elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle en la maison du Père, et par elle dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Est offerte à ma foi, et par elle dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Alléluia. Jesosy eo misaotra anao hatrany izahay. Ianao nilaza hoe ataovy izao fahatsiarovana, fahatsiarovana, matsiaro ny lalana izay nalehanao, ny sakrifisy nataonao, ny sorona izay nataonao izahay. Fa izahay kosa ankehitriny araka ny tenin'ny mpanoratra ny Hebreo izay tsy mbola nitolaka hatramin'ny falatsahan-draha. Fa kosa Tompo tena misy fisaorana aty anatin'ny fonay, satria ny sorona izay nataonao 2 arivo taona lasa zany no ahafahanay manana fiombonana aminao tankehitriny tahaka an'izao. Dia misaotra Tompo, mihinana an'izao izahay amin'ny fisaorana, satria ny teninao milaza hoe mikapoaka amin'ny fisaorana izay hoaninareo, sotronareo, firaisana latabatra mofo tsy firaisana amin'ny Kristy va izany. Tompo, mihinana an'izao izay dia tena mahatsapa tokoa, fa lalana izay nalehanao ihany koa Tompo no alehanay amin'ny fiainanay, ny andavanandrom-piainanay Tompo. Alleluia. Otsika samy mihinana ny mofo ankehitriny. Alleluia. Saotra Tompony amin'izao fahafahana lehibe izao menao anay izao. Mihinana an'izao mofo izao izay dia tena mazava aty anaty lalo ny fonay Tompo. Lalana izay mila izoranay, izay efa nisoritanao, ilay lalana masaka hatry ny ela Tompo. Alleluia. Sa misotro ny kapoaka ihany koa isika ankehitriny. Alleluia. Makasitraka Jesosy. Fampinanana an'izany mofo sy ny kapoaka izany izahay, atao-ponay dia mampitombo ny
fifandraisanay aminao, mbola mila hitondranay ny azy fijaliana misimisy kokoa hatrany mandra-pahatonga ny fiavianao Jesosy. Saotra Tompo, saotra ny amin'ity andro alahady ity indray izay nafahanay nareny amin'ny teninao, niankohaka teo anatrehanao, ary indrindra nyray latabatra taminao. Mba tsy ho fomba ny izany Tompo, fa ho fiainanay iainanay raha hiatrika sy hamakivaky an'ity herinandro ity indray izay. Makasitraka Tompo. Alleluia.